ampifaliana ariavana malala zontsika miona toy zao indray ara-iainy ten'andriamanitra indrindra koa andray sakafo-panao antsika ny amin'ity andro meny tompo antsika ity ho aminareo zay olom-boafidy araka ny fahalalana rahateo izay an'andriamanitra ray amin'ny fanamasina ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany rany Jesosy Kristy hampitomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alakamisy 7 Aogositra 2022 mba nanjinantsika aloha hevitra hoe mifampahely ny mpino. Andeha riava sy dera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra aho, avaiza famonjena azy. Ny famonjena azy avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozana eny tongotra aho, tsy rendrena eny mpiaro anao. Eny tsy matorona rendrena mpiaro ny Israely. Jehova mpiaro anao, Jehova fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba melanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro fananao izy. Jehova hiaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho marak'izay. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehova Andriamanitra io, Andriamanitra fitiavana ianao, midera sy mankalaza narinao masina izay, mivavaka aminao. Tompo, milona ny fahalemenay dia mangataka famindramponao izay. Mamindrafo aminay, mamela ny elokay, afao izay. Fa ny fananao masina izay hiatarika anay ny amin'ny fanambarany teninao sy hovakina aminay. Amantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny tiantiry avana malala dia hitanao amin'ny epistila soratan'i Paoly ny Romanina. Romanina 4:12 ny 9 ka hatramin'ny 12. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary raiso ny malemy finoana, nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana. Aoka kosa ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana, fa Andriamanitra nefa nandray azy. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompony hafa? Amin'ny tompony ihany no ijoroany na ahalavony. Nefa ampitoerina ihany izy, fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra nitovy. Aoka samy atoko tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo,
ary mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloko amin'ny tenany isika ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompo maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao, ary nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao, fa samy miseho anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe, raha velona koa ho Jehova, ny lohalika rehetra ny dohalika amiko, ary lela rehetra idega an'Andriamanitra. Koa samy ampamohan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Amen. Ray masino, mba namasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray amana malala, ho aminao eo hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy hamonjy antsika. Nofinaina vakina tamintsika teo ny Romanina 12:20. Taratasy soratam-polo izany ny kristiana tao Roma, ny amin'ny andraisana izay malemy finoana sy ny tokony hifandeferana. Koa ao anao izay efa mijoro tsara dia izao, raiso tsara ireo malemy finoana. Raiso tsara ireo malemy finoana. Ary raiso ny malemy finoana nefa aza mandray azy hitsaranareo mieritrerina. Oneneny voalohany, ny mpino tao Roma ravana dia hitan'ireo jiosy sy tsy jiosy. Ireo jiosy izay tonga kristianina ka antsoim-polo hoe malemy finoana dia mbola tsy mihinana afa-tsy ny zava-maniry ihany. Izy ireo ihany koa dia manao andro anankiray mihoatra noho ny andro sasany. Manafatra ary Paoly hoe aoka samy atoky tsara ao amin'ny sainy avy. Mizotra miandalana ny fiovana eo amin'ny olom-baovao. Ny tompo no mahay manova olona sady mahalala ny fotoana mety amin'izany. Fomba Jesosy ny mandray tsara ireo izay manaraka azy, ary izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho anao izay efa mijoro tsara, aza manao tsinitsinina ny rahalahinao. Aza manao tsinitsinina ny rahalahinao. Nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao, mandeha ny 15 na tonga ny Paoly ametraka fanontaniana amin'ireo manao azy fa efa miorina tsara ny fanaovana tsinitsinina ireo olom-baovao. Azo lazaina fa mametsy ny azy ireo Paoly satria nahafoy miainy ho an'ireo olona ireo koa ny tompo Jesosy. Ny hoe manao tsinitsinina masy dia midika hoe manambany, manamavo, mamotsy fotsy, maneso, manivaivo. Tsy fombantsika kristianina izany. Na i Jesosy aza dia nandray antsika hoe sakaiza, ka namela fianarana ho antsika izy. Izay andrasana amintsika dia izao fampahireza, fifanampiana, fifanajana, satria samy mpiray-tam-po ao amin'ny tompo isika. Saina izany riavana, aizanao mitondra ny tenanao ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, saotra noho ny mofinaina ny meno anay izay maneho ny amin'izay fa mijoro tsara, fa mila mandray tsara ireo malemy finoana, ary tsy manao tsinitsinina ny rahalahy. Tompo, vavaka aminao izahay, ny amin'ny hevitra rehetra hoentina mivory amin'ny synode lehibe amin'ny Fort-Dauphin, izay ho tanterahana ny 17 Aogositra. Hiasan'ny fitarian'ny fananao masina ny tsiraray, anehoana ny voninahitra ao amin'izany. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny fiainana malagasy, nametrahanao anay. Io ka hiasa mahery ny fananao masina amin'ireo tompona raiky mpanjakana hatramin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra, eny vahoaka rehetra koa hitodiany aminao Jesosy Kristy. Fenao rery ihany ny mpamonjy. Tompo, ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana ka nasitrahanareo marary mila ny vavakay. Ampirezinao ireo manamanjo, anohanareo marifozokiolona sy sahirana ankoa. Tsinjomanareo any ampigadrana. Hitahinao ny fiazakazanay sy ny asanay ary ny fikasanay, fianarana, eny toerana izay misy anay ankehitriny koa, satria ampy-mizara ho anay ny fahasoavanao. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra sy mpamonjy anay, izay nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Radray ao izay ny-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavana ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I Jehova mpiaro anao, i Jehova fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro,
na ny volana no ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro fananao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Teo n'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.